Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Lay fanahy masina mpananatra. Lay fanahy masina mpananatra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio indray. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:20, ny 5:20 sy ny 6:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiara anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Lay fanahy masina mpananatra. Lay teny hoe fanahy masina eto dia manana dika maro, misy lafiny maro amakiana azy. Adika ary izy eto hoe mpananatra, amin'ny teny fototra ilay haitsika hoe parakleto na parakletos, izay afaka omena anarana hafa koa hoe mpisolo vava na mpanampy na mpampahery. Manana asa maro lafy arak'izany ny fanahy masina Andriamanitra. Io fanahy masina Andriamanitra io antsoina hoe mpananatra eto dia mazava tsara fa ampianatra ny zavatra rehetra izay efa nolazaiko taminareo sy ampahatsiaro ny zavatra rehetra izay efa nolazaiko taminareo ho Jesosy. Raha tsy ahivontsika mantsy dia intelo i Jesosy no nilaza mialoha ny fiaretany sy ny fahafatesany ary ny hitsanganany indray amin'ny andro fahatelo. Intelo Jesosy no nanambara izany asa-pahasoavana ary asa-pamonjena lehibe izany. Izany fanambarany Jesosy izany tokoa mantsy no fototry ny famonjena ao amin'ny soratra masina manontolo. Fanambarana natao intelo miantaona. Koa raha miteny Jesosy eto fa ny mpananatra no ampahatsiaro sy ampianatra anareo dia hanokatra ny mason'ny mpianatra ny momba ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no tanjon'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no hanokatra ny sain'ny mpianatra mahafamonjena marina ny dingana izay nolalovan'i Jesosy tetỳ an-tany. Ary tsy gaga isika raha miteny ny apôstôly fa tsy misy olona hoy izy afaka manaiky fa Jesosy ny tompo afa-tsy ny fanahy masina. Tena asan'ny fanahy masina zany ny mampitodika ny mino, ny mampitodika antsika ho any amin'ny famonjen'i Jesosy dia ny fiaretany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany indray tamin'ny toerany maty. Izany ny antsoina hoe filazantsara, izany ny antsoina hoe famonjena, ka ny hahatsapahantsika ny votoatiny izany famonjena izany no asan'ny fanahy masina. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Indraindray diso hevitra tokoa isika raha miresaka ny fanahy masina. Indraindray ampitahay antsika amin'ny fanomezam-pahasoavana sadasada na fanomezam-pahasoavana hafahafa. Ny fanahy masina vao malitsika nianatra ny amin'ny hoe fanomezam-pahasoavana. Ka indraindray heverintsika fa ny asan'ny fanahy masina dia ilay mampiteny amin'ny teny tsy fantatra ihany. Indraindray heverintsika fa ny asan'ny fanahy masina dia ilay mahatonga antsika haminany na hanonofy ny amin'ny zavatra ho avy fotsiny ihany. Fa eto dia mila mitandrina tsika, mila mahafantatra
fa io fane masina io no mampahiratra ny masontsika atakatra ny lalam-pamonjena. Raha marina zany dia tena lesona lehibe anankiray manambara ny maha trinité, mampikambana trinitaire ny parakleto na ny fane masina ity soratra masina ity. Tsy azontsika hodiana tsy hita ny maha Andriamanitra ny fane masina izay manana lalana ampitodika atsika ny amin'ny famonjena marina. Hitantsika eto ny firaisana feno, ny telo izay iray, ny firaisana feno ny fane masina amin'Andriamanitra ray izay mpaniraka. Izay no voalazan'i Jesosy hoe izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Hitantsika eto ny amin'ny Jesosy Kristy ary hitantsika eto ny amin'ny fane masina izay ampahatsiaro ny asa-pamonjena. Ny drafitr'Andriamanitra momba ny famonjena dia Andriamanitra ray no nanangana ny planiny famonjena. Jesosy Kristy no nanatanteraka izany. Fon'izy tonga nofo, tonga olombelona, tonga tetỳ ambony tany, dia izy no nosamborina, noenjena, niaritra ny fahoriana hatramin'ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty. Ary hitantsika eto indray ny fane masina no ampahatsiaro zany asa-pamonjena zany, ampahatsiaro sy ampianatra antsika ny amin'izay tsy takantsika momba ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ambara zany fa tena Andriamanitra miray telo, ny Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fane masina. Tena Andriamanitra ny fane masina ka manana anjara amin'ny famonjena atsika raha teo ihany koa. Tena misy dikany eo amin'ny fiainantsika ny asan'ny fane masina, ilay manokatra ny saintsika, ilay manazava ny fovatontsika ary ihany koa mahatonga antsika hibanjona ny famonjen'Andriamanitra. Tsy nahita maso isika ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, fa io fane masina io no ampahatsiaro antsika ny teny efa nolazain'i Jesosy, ary io fane masina io no ampianatra antsika hatramin'ny atsipiriany rehetra ny lalan'ny famonjena. Tsy afaka handray ny famonjena ao amin'ny Tompo isika raha tsy mahay, raha tsy mahalala, ary ny fane masina no ampianatra antsika. Aokary, hino marina ny fane masina isika, ilay miray amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka, ka miantoka ny famonjena ho an'ny mino rehetra raha teo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra sy mideranao zahay ny amin'ny famonjenao sy ny fahasoavanao izay narotsakao taminay. Misaotra anao zay fa afaka misokatra ny masonay, velona ny fanantenanay rehefa mandray ny fampianaran'ny fane masina momba ny famonjena, dia ny aminao Jesosy. Tena Andriamanitra izy, ary miombona amin'ny ray sy ny zanaka ka inonay marina tokoa. Tompo, misaotra anao zahay ary mametraka ny fiainam-panomponay eo anatrehanao. Mahatsiaro manokana izay ny fijiky manontolo, mahatsiaro mitondram-bavaka eo anatrehanao ny synodam-pinoana faharoa izay atao any amin'ny synodam-paritany Amoron'Mania Ambositra. Alalanay sy amantaranay ny finoanay marina araka ny tenao hoe izao toetra ny finoanareo, dia ianao Andriamanitra hita ny mpikarakara, ny fandaminana rehetra, ireo mpandray anjara, ny fandraisam-bahiny, eny izay rehetra momba an'izany, ireo mpampianatra, dia apetraka eo am-pelantananao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, misaotra raha eo. Amen.